Ao anatin'ny lalao izay karakarainy Estelle kosa io tolakandro no nitanterana tetsy amin'ny foibe ny Estelle Akorondrano ny fanolorana ny loka tao anatin'ilay lalao safidy mpandresy izay nikarakarainy Estelle ny 12 Novambra ka hatramin'ny 12 ny volana Janoary lasa teo. Zafy irainy zalahy tovoasina no tsara vitana nahazo ny loka goavana amin'ny fiarakodia vaovao natolotry ny RTL tamin'ilay lalao safidy mpandresy. Io tolakandro io no natolotra azy tetsy amin'ny foiben'ny RTL Akorondrano ny fanalahidin'ny fiara. Maneho ny fihetsehampony ary ny mpandresy tamin'ity lalao ny karakarain'ny RTL ity izay efa nanomboka ny 12 Novambra taona 2024 ka ny farana ny 12 Janoary lasa teo. Faly sahira tampoka be tsy napozy. Ahoana ny fomba nandalovanao zany nazahoana azy? Le nahazo azy zany raha fanazavanareo le banking le izy le système banque sy Airtel Money de ny transaction amin'io no nahazo azy nombre de transaction. Ianao zany tsy nanam-po mihitsy hoe any? Tsy nieritreritran' izany mihitsy. Ary ireo efa mpilalao amin'ny lalao reka tsy nanao mihitsy mbola tsy nilalao an'izany mihitsy. Manahoana ny fahitanao an'le lalao karakarain'ny RTL? Tsy tena mahafinaritra tsy napozy sady mba mampirisika mpanjifa koa mba hampiasa RTL be. Ramatoa Rakoto Maefa Isabelle kosa no nahazo ny moto scooter ary Andriamatoa Rakoto Niena Mikaela no nahazo ny lela vola ray tapitrisa ariary. Mbola manome tokomo ny avy eo amin'ny RTL afa hitohy hatrany ny lalao izay karakarain'izy ireo.